ahoana ny mampandaitra ny tsodrano nefa ny vadiny Isaka no naniraka ny zanany nampandainga ny zanany Jakob. Andana midirao dia azonao ny tsodrano, dia rehefa ny tsodrano tokoa izy dia efa tsy niverina tsony le tsodrano, fa ny tsodrano azo ny Esau dia fantatsika fa inona ny tsodrano azony. 9:30 amin'ny Genesis 7:20 dia namaly Isaka rainy ka nanao tamin'ny Esau hoe indry tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao, tsy ho amin'ny andony lanitra any ambony, fa ny sabatrao no ivelomanao ary ny lalànao topoinao, kanefa raha mbe amin'izany andro afahanao dia ho tapahinao ny zokany ho afaka mivozonao. Tsodrano fanohitra amin'ny zavatra mihitsy ny tsodrano azony, fa nasaina nandainga i Jakob dia nasaina namitaka ny rainy Jakob, kanefa ny tsodrano ny rainy zany dia tonga tany amin'ny Jakob dia nandaitra tamin'ny Jakob hatramin'ny taranaka taty tokoa izy. Dia ahoana ary zany? Ahoana zany fijerin'Andriamanitra zany? Ahoana zany fiasan'Andriamanitra zany? Miangatra ve Andriamanitra sa Andriamanitra tsy malala hoe zavatra efa nisy fikafikany atao dia mbola asaina amin'ny tsodrano ihany Isaka ho an'ity zanany ity? Fa inona ny vokatra zay? Tsodrano efa lasa, iny tsy miverina tsony. Zava-dehibe zany tsara lesona tazonina dia ity, tena manafatra antsika taranaka mandimby mihitsy. Zava-dehibe zany tsodrano ny ray niteraka izany. Zava-dehibe zany raha mbola eo ny rainao niteraka anao. Aza dinganina mihitsy izany, indrindra tsika tanora hoe andeha hianatra ho any ampitan-dranomasina, andeha hanambady na andeha hiasa any ampitan-dranomasina any, dia aza mandehandeha komisa fotsiny. Fa raha mbola misy ray aman-dreny eo na ranofo na ra-panahy dia mangatah tsodrano foana ianao. Amen. Fa jereo tsodrano azony Jakoba io tena tondra ny tantarany zanak'Andriamanitra mandrapatonga aty amin'ny farany, hatraty amin'ny farany hatramin'izao misy atsika izao zany tantara izany. Dia lasa arytsika hiditra ry amin'ny perikopantsika ny hoe ahoana ny teo amin'ny tantaran'ny Jesosy Kristy sy ilay vehivavy mpatsaka rano ity. Dia mbola resaka Jakoba ihany no natongavany, zay ola firenena roa no aokibon'io Rebeka io, avy amin'ny Esau sy avy amin'ny Jakoba. Fa i Jakoba koa tateoriana lasa firenena roa koa, ny Israely sy ny Jiosy sy ny Joda, taranany 12 zany. Dia izao ny zavatra voalaza raisitsika Jaona toko 4 ny 1 no vakitsika vetivety. Nakanezany Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritanina. Koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo tamin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy ny manao batisa fa ninona? Fa ny mpianany. Dia nanatany Jodia izy ka nakany Galilea indray. Nataony Jesosy zany dia nampianatra fotsiny. Rehefa avy nampianatra Jesosy dia misy olona maro be manolo tena atao batisa, dia izy ny manao batisa. Dia ny mpianaka sy misy olona narivo natao batisa, tsy vitan'i Jesosy rery zany. Dia ny mpianany no manao azy. 14 ary tsy maintsy makany Samaria izy, dia tonga atao tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nonenan'i Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary tao rehefa tsakany Jakoba, satria sasatra Jesosy tamin'ny naleny dia niperaka tao patsakana izy rehefa tokony tamin'ny ora fahenina. Io fatsakany Jakoba io dia ny tantaran'io dia rehefa nandeha leny nalefa ny reniny Jakoba andeha andositra ho any amin'ny anadahany reny ny Labana, dia tany no tenen'ny rainy Isaka hoe aza mba makavady any amin'ny firenena fa any amin'ny firenena ho any fa aza makavady amin'ny fireneka hafa. Dia io Labana anadahany reny Jakoba io, zanak'izy io, rehefa nanompo tao Jakoba no lasa vadin'ny Jakoba, dia Raely sy Lea. Fa fantatsika ny tantaran'izany. Fa rehefa niamaro ny taranaka Jakoba tamin'ireo vadin'ireo, niamaro ny arenana dia lasa nisaraka amin'izay ry zareo. Dia tany ampisarana tany nanao fatsakana Jakoba ho an'ny ondry amanosiny. Dia satria nialina ny Jakoba ny taranak'i Labana amin'ny arena azony, dia totorany zalahy foana ny fatsakany Jakoba, le lavaka loha rano iny zany totorany zareo foana.
dia mifitra hafa indray zareo fa tsy taiady amin'ny fianakaviana zany Jakoba dia mandavahato indray tsika rehefa nitotorany antsika tao dia zay mamoaka loha rano totoran-dralahy nefa io rano mivoaka io no omena sotrony ondry sy ny omby sy ny osy ary io koa ny rano sotrony zareo dia ny hafarany le fatsakana anankiray farany rehefa niady ry zareo naresy Jakoba dia nivoaka avy tao ny rano dia niverenany Jakoba nosokafana indray ny lavana indray ny fatsakany rano rehetra loha rano zay nitotorany zareo rehefa resy ny Jakoba ry zareo dia io fatsakana io ty resahana eto amin'i Jesosy ity ary io fatsakana io tsy hatanàna satria ny tanàna matetika dia any amin'ny tendrombohitra ambony mipetraka ny anton'izay dia mba amora hitazanana ny fahavalo rehefa misy manafika dia ny fatsakana mbola ry ambany lavitra ny tanàna ambany be ry dia any zany no matsaka rano ka ry Kristy tsy niditra tao an-tanàna fa taty amin'ny fatsakany Jakoba dia tao ny mpianatra no andeha vidy sakafo any an-tanàna eo patsakanao Kristy fatsakany Jakoba io no tafaresaka amin'ity vehivavy Samaritanina ity tsy ho resantsika tsony fampiresaka nanaovany zareo satria zavatra efa fantatritsika hatramin'izay fa ny ady hevitra tao dia ny hoe mba meo rano aho sotroko izy Jesosy mantsy an'ilay vehivavy dia hoe ahoana ianao ny jiosy mangataka rano amiko sotroiny dia nilaza indray raha Jesosy hoe raha fantatrao ny mangataka rano aminao dia ianao nangataka rano aminy ka ahoana ianao no angatako rano nefa ianao ary tsy manana fanovozana amin'ny fatsakana lalina be eo akoriny dia Jesosy zay misotro amin'ity rano ty mbola ngeta hita fa izy fa zay misotro amin'ny rano zomeko azy tsy ngeta hita tsony dia izy raha vehivavy hoe mba omeo amin'izany ranonao zany ary dia Jesosy dany tsony vadinao ary aloha dia raha vehivavy zanga manambady ny antony teo hoe zanga manambady Jesosy mbola tanora dia tanora koa eo tena mbola tanora mihitsy Jesosy ary ty tovavy ty vao tonga avy any dia nahita hoe metimety koa zany tovolahy zany metimety koa izy mangataka rano amiko nefa izy milaza ndray misy rano any aminy ka raha misy rano any aminy ina moa ny olana amiko amin'izany taitra izy hoe omeko ranonao fa tsoy ny vadinao ka raha hiteny amin'ity hoe manambady dia mety tsy hobonina ny kozinay fa aloha tonga dia andainga hoe za tsy manambady fa mety mba ilamina ihany ny resaka eto amin'ny tanànana any eto ny serasera eto dia izy Jesosy hoe mariny zany io fa tratrako ohatra ny Jakoba sy Esau indray ty tsy haina hoe manambady aho izy hoe mariny zany fa tsy manambady ianao fa zao efa indimy ianao no nanambady fa nale miaraka aminao ary dia mbola tsy vadinao fa mbola bokakanao iraitranao aminao io izy raha vehivavy hoe tsy rava ny tsena raha izany sirika daholo ny fika rehetrarehetra tsy afaka natainga dia nafaran'ilay vehivavy hoe bon mariny zany fa tena mahay mariny ianao dia ahoana fa dia ny tantara 9:20 Jona 9:20 hoe raha vehivavy tamin'ny tompoko hitako fampaminany ianao nirajantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino aho ianao fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray satria ilay vehivavy dia malala fa io tanàna tendrombohitra io hoe ao amin'io ny hivavahana ianareo nefa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana zany hoe isa-taona zany ny vahoaka rehetrarehetra dia tsy maintsy mandeha miakatra ny Jerosalema raha ny jiosy ny Israely araky ny lalàna akalaza ny andro Paska dia hitantsika fa Kristy rehefa 12 taona koa dia noentin'ny ray aman-dreny nakaiza miakatra ny Jerosalema akalaza ny Paska indray mpandeha isaky ninona isa-taona dia hoy izy Jesosy mino ahy ianao fa ho avy ny andro fa tsy any Jerosalema sy amin'ity tendrombohitra ty tsony ny vavahana any erina any tanteraka ve zany faminina zany amin'izao sa tsy tanteraka dia tsika ve zay isaky ny vavaka dia tsy maintsy makany Jerosalema isa-taona anao paka tsy an'izany tsony fa ny silamo zao no mbola manao an'izany ao lameka isaky ny indray mpandeha isany isa-taona dia mba miezaka ny olona na karana izy na arabo izy na inona izy na gasy izy zay silamo dia mba
manomana vola aman-karena koa mba hoentina mba hiatrika ny lameka indray mpandeha isa-taona na amin'ny androm-piainana hoe mba fa mba nanatrika tany a eran'izao tontolo zao dia ny atsika zany zao hoe mba sarisariny zany koa ny atsika hoe 20 taona dia mba miakatra eto Madagasikara daholo mamonjy inona koa ny atsika zany collégium dia mba miezaka ny olona zay mbola tsy niakatra teto Antananarivo na ny avy any faritany avy any ampitan-dranomasina mba tonga eto Madagasikara hoe mba ankalaza ny fa 20 taona mba indray-pandeha amin'ny fiainana hoe mba nahita n'izany fiarahana teto zany zavatra pitranga zany tsy eto intsony ozy izy ty tenibohitra ty na ny Jerosalema no ivavahanareo amiray ao avy ny andro dia zany anke mbola mampameraka fanontaniana milazainy sasany hoe raha tsy miverina ny Jerosalema ianao mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy voavonjy raha tsy fivavahana judaisme ohatra ny idiranao dia efa very ianao fa tsy voavonjy fa tsy zany intsony ozy izy dia toy izany le vaky teny toy izany le resaka 9 roapolo ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo zay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo zay mivavaka amin'izay fantatray fa avy amin'ny taranaka jiosy io ny famonjena avy aiza ny jiosy moa taranaka iza ny Joda tsy taranaka Jakoba niteraka ny 12 Joda ao anatin'izany ary avy amin'io izy ny voan'ny famonjena dia vakitsika 3:20 dia ikisaka any amin'ny Romanina tsika fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa dia mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana presidente Jesosy tsara avy amin'ny jiosy ozy izy ny famonjena fa avy ny andro sary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany izy tsy mane avy ny andro sady tonga ankehitriny raha tena mpivavaka raha ny tena mpivavaka jiosy hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy izay na hoe raha ny tena mpivavaka ao amin'ny Israely hoe raha ny tena mpivavaka zany hoe malalaka be zany lizy avy eo amin'ny jiosy ny voan'ny famonjena io fa raha ny tena mpivavaka zany na firenena izy na firenena izy raha firenena izy hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia zany no tadiavin'Andriamanitra olona tahaka an'izany hivavaka amin'ny fanahy sy n'inona fahamarinana tsy amin'ny jiosy ihany zany tsy amin'ny Israely ihany zany fa zay tena mpivavaka hivavaka amin'Andriamanitra dia andahorintsika ne akary amin'ny perikopa atsika ery amin'ny Romanina fa manazava azy amin'izay Paoly ao rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy niakatra any an-danitra tonga ny fanahy masina niseho tamin'ny Paoly Kristy dia Paoly zay nanohitra sy nanenjika sy namono ny kristianina rehetra no niova Saoly ny niova Paoly dia nandray niavatra tamin'ny fanahy masina dia niresaka amin'izay izy Romanina 7 nina andavan'Andriamanitra ny jiosy avy amin'izy ny famonjena ozy izy avy eo amin'ny jiosy fa ny jiosy ve nandray ny mazava rehefa tonga ny mazava ozy izy Kristy fa ny azy tsy nandray azy zany hoe ny jiosy tsy nandray ninona zany ny mazava fa naleo ny any nitoetra amin'inona amin'ny maizina dia izao no lazain'ny Paoly azy ato Romanina 7 ndiny voalohany ka hatramin'ny 5 milaza ny marina amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko fa efa saika niriko azy ho voaozony ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako mba hahavonjeko ny rahalahako havako araka ny nofo zao ny sariny zany zao ny hevitra zany teny zany i Paoly dia mitovy hevitra amin'ny fariseo ny mpanora dalàna satria sady fariseo ny mpanora dalàna ny Romanina izy sisa i Paoly dia tena diso hevitra mihitsy fa ny fieverany hoe tena marina dia zao tsy izy io Kristy io tsy izy io boay kely io tsy io ny Mesia andrasana fa mpamitaka io devoly ihany no amoahany io devoly fa aza mety ho fitahany io anareo ary Paoly zany tena isany tena nandresy lahatra ny rehetrarehetra koa mba tsy ino ny Kristy io mba amonjena ny reto ekipany reto mba tsy ho voafita Kristy zany hoe le fivavahana judaisme zany
ireo hebreo reo zany a de tena fa tovy hevitra tamin'ny Paoly mihitsy hoe tsy izy io fivavahana hoentin'io Jesosy io na izy anarany etsonana io na Yahoshua na Yeshua na Jésus na Isa ny etsony arabo azy averintsika foana zany ilazana hoe efa fantatritsika fa zany ny fietsonana io na amin'ny teny hebreo na amin'ny teny grika na amin'ny teny arabo fa tsy izy io zany fandresendatra 100 isan-jato tao amin'ny Paoly Saoly moa ny anarany tamin'izany donc mba hamonjen'ny Paoly ireo namandreo de fa nisy mihitsy niala tamin'ny Kristy zay no dikan'io teny io hoe fa efa saiky niriko aza ho voaozony ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako mba havonjeko ny rahalahiko havako araky ny nofo havako araky ny nofo zany hoe avagny Paoly araka ny nofo rehetra zany de i Paoly zany efa nanao sakrifisy na ho voaozona ary a de vonjeko reto ekipako reto tsy voafitako io Kristy io fatany i Paoly nefa Kristy fa jiosy ko avy tao aminy tao de andiny faefatra izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fampivavahana ary ny teny fikasana zany ny jiosy zany ny Israely zany hoe zay Israelita zany reto ekipan'ny Paoly reto havany aranofo reo a manana ny fananganana anaka manana ny nationalité israeliana zany reto olona ireto de tsy vitan'izany sy ny voninahitra zany voninahitra ao amin'ny Israely mazanaky ny teny fikasana azy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny mena ny lalàna didifolo zany ny firenena Egyptiana na ny Moabita na ny Babiloniana fa ny Israely nomena n'izany lalàna zany tia ny lalàna ao an'zanak'Israely rehefa nompo tondra biby atao fanatitra mankalaza ny Pasika indray-pandeha isa-taona manao misy ny fety ny Pentecoste ireo karazana fanompoam-pivavahana nankalazaina sy fety namasinina tamin'izany misy karazany 7 izy ireo ny Pasika ny Pentecoste ny andro firaviravona ny andro ny ratsakajo ny andro fanavotana ny fitsarana sisa ireo lalàna reo de tsisy manana an'ireo afatsy ny Israelita ao anatin'izany ny jiosy fivavahana jiosy zany manana ny nationalité Israelita koa ny jiosy amin'ny mahafirenena azy zany de ina ny zavatra nitranga andiny fadimy ary koa ny razana taranaka ny razan'ireo Jakoba sy Esau sy Isaka ny razan'ireo ry Abrahama manana zany razana avy firazanana zany sady avy tamin'ny araka ny nofo Kristy zany hoe Kristy zany avy amin'ny jiosy avy amin'ny nofo taranaka jiosy io Kristy nofo avy tamin'io izay ambonin'izy rehetra Andriamanitra nisorana mandrakizay amen nasehon'ny Paoly zany hoe avy amin'ny jiosy hoy Jesosy ny famonjena fa Kristy tokoa zany de tena taranaka ranofo avy eo amin'ny jiosy fa io Kristy tonga io zay tsy ninony jiosy de io izy Paoly io no ambony indrindra amin'ny taranaky ny jiosy nefa le ambony indrindra ndray tsy ninony sady novonoiny tamin'ny hazo fijaliana lazainy fa demoniaka sy devoly ny ambony indrindra tamin'ny taranaka jiosy raha amin'ny nofo zany de taranaka jiosy tokoa Kristy ary zay nampatonga ny Jesosy laza hoe avy eo amin'ny jiosy ninona ny famonjena fa tsy nidikany hoe ny jiosy no mpamonjy zay tsy milaza hoe ao amin'ny jiosy no azahoana famonjena fa atao amin'ny jiosy no famonjena no nivoaka dikan'izay tsy ao amin'ny jiosy na ny fivavahana jiosy zany no tadavana famonjena fa le mpamonjy nivoaka avy tao amin'ny fivavahana sy ny taranaka jiosy aranofo no mitondra ninona mitondra ny famonjena de izy le nitondra ny famonjena avy tao zany ozy izy Paoly izy io i Kristy zay nitoeriny zay nandatsahany vatoko ny namonareo mpanaradia azy rehetrarehetra nefa iozy izy no lehibe indrindra rehefa tonga tao amin'ny Paoly ny fanahy masina rehefa niona tamin'i Jesosy izy tateorinany fitsanganana tamin'ny maty de ahoana ny fandehan'le izy Romana 7:9 kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely ana de taranaka Abrahama izy ireo tsy de ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao zany hoe tsy ny zanaka ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka de nambaran'ny Paoly amin'izay zany de vany ireto jiosy sy fivavahana jiosy na hebraika ireto hoe ianareo de mirehare hoe zay taranak'Israely zay jiosy avy amin'ny jiosy ny famonjena
fa mazavany ny tenin'Andriamanitra tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no atao Israely ary na dia taranaka Abrahama azy nareo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny saka no antsoina izay ho taranako anareo. 19 tsy ny zanaka ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina taranaka. Avy amin'ny jiosy ny famonjena Kristy nofo azy dia zanaka ny nofo avy tao amin'inona tao amin'ny fivavahana jiosy kanefa tsy ny zanaka ny nofo izy no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny inona fikasana zanaky ny teny fikasana dia dinganitsika izy amin'ny 19 izy ary io zanaky ny teny fikasana io dia isika izay nantsoina Romana 7:19 izy io zanaky ny teny fikasana io dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa arak'izay lazainy eo amin'ny Osea hoe iantsony tsy oloko hoe oloko aho ary lay tsy malala hoe malala ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no entsoina azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia nilaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely dia izay sisa ihany no hovonjena fa mifahatetarana faingana no ahefany Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Jereo tsara tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana. Romana 7:17 no isaina ho taranaka dia raha dinganitsika izy 19 manazava azy amin'izay izy ary ilay zanaky ny teny fikasana satria tsy ny zanaky ny nofo no atao zanak'Andriamanitra dia nambarana amin'izay isika izay nantsoiny koa izy moa no nantsoina tamin'ny alalan'iny moa tsika reto sy ny tenin'Andriamanitra ny antsoina tsika nantsoina tamin'ny tenin'Andriamanitra io itsika izay nantsoina koa tsy avy tamin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa be da be ny avy amin'ny jentilisa nantsoina tsika zao inona tsika raha ny tena marina jiosy tsika sa zanak'Israely sa malagasy gasy tsika gasy petaka mbola misy mitomany ho jiosy ihany ny sasany nefa fa gasy tsy manana nationalité israelianina akory ny sasany dia jiosy fono misandoka ho jiosy tsika karaha gasy petaka tsika inona zany tsika eo anolohan'ny jiosy jentilisa sa jentilisa dia jentilisa ny atsika zany kanefa nozy izy dia hoe iantsony tsy oloko hoe oloko aho ary lay tsy malala hoe malala ninona io zany jentilisa zany io ary tamin'ny tany zay nilazany taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsoina azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Tsika nga olon'Andriamanitra zany raha ny tany amin'ny taloha zay nomena ny lalàna ihany ny tratrany zany dia ahoana ozy izy 7:20 ary Isaia milaza amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina azy anisan'ny zanak'Israely dia izay sisa ihany no vonjena izy ary io sisa hovonjena io dia zao no lazainy Apocalypse 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ndragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanana izy Jesosy io ilay zanaka sisa tsy oloko kanefa natsoina olona tsy malalany tsika fa zao tsika natsoina inona koa malalany satria nahoana zanaka sisa mitandrina ny didy n'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy maty inona atsasaky ny okazava fa misy zanaka sisa mitandrina ny didin'Andriamanitra fa mitana ny filazanan'i Jesosy maty tamin'ny andro fa enina sasany fa ity zanaka sisa mitana ny filazanan'i Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro io ny zanaka sisa mitandrina didin'Andriamanitra samy mivavaka sabata daholo fa no mampiavaka ny zanaka sisa mizara roa izy ndray mitana ny filazanan'i Jesosy maty zoma ndray mitana ny filazanan'i Jesosy maty atsasaky n'inona herinandro. Misy ary ny sasany mbola filazanan'i Jesosy maty talata ny sasany tsy maninona zany fa tsy marina tsy miova zay voalazan'ny soratra masina io lay zanaka sisa iverenantsika amin'izay raha amin'ilay Romanina 7 teo itsika zany lay sady tsy olona nefa nantsoina hoe olona tsy malalany nefa nantsoina hoe malalany itsika le zay nresahana hoe tsy oloko ianareo nefa lazainy hoe zanak'Andriamanitra ankehitriny ka na dia taka mifasika aza zanak'Israely dia ny sisa ihany no hovonjena ny sisa ihany no hovonjena toy izy tsika nivaky teny 9:20 ary arak'izay nolazainy Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho atsika dia efa tonga takany Sodoma sy ho takany Gomora isika 9:30 ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa
zay tsy nitady ny famarinana no nahazo famarinana, nefa famarinana zay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely zay nitady lalan'ny famarinana, tady ny lalan'ny famarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalana izany, tsy nahatratra izany lalana izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toy ny tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato matafitohina izy. Araka ny voasoratra hoe indro ametraka vato matafitohina sy vato lampy masolafaka hozona, ary zay mino azy tsy omenatra. Izy ary io vato lampy masolafaka sy natafitohina tao izona io, izy io. Dia zao no lazainy anazy, ino tsara nkeny ilazan'ny Paoly anazy. Ny filazantsara amin'ny Paoly ty sy maro sarosarotro kanefa ny zao ny rehefa zavaina ilay izy dia mora azo ihany. 1:30 ahoana ary no lazaintsika mikasika ny Israely zany, satria avy eo mijiosy no famonjena. Zay ny jentilisa efa very daholo reo, vadika zany ny tantara amin'izao fotoana zao. Ny jentilisa zay tsy mitady famarinana no nahazo famarinana, nefa famarinana zay avy amin'ny finoana. Zao no sariny zany. Rehefa ny tonga Kristy nitondra ny filazantsara ny famonjena, dia tsy nandeha tany amin'ny jentilisa aloha Jesosy, ary naniraka ny mpianatra ary izy dia mbola nilaza tamin'ny mpianany hoe aza mbola makany amin'ny jentilisa na amin'ny Samaritana aloha, fa aleo makany amin'ny ondry very amin'izy, amin'ny Israely aloha. Fa ireo Israelianina ireo jiosy ireo dia tsy nino mihitsy ireo any Kristy, tsy nanana finoana mihitsy, fa ny anazy asa ihany ny fariseo sy mpanora dalàna. Inona ny asa atao? Mamono ondry ianao dia atao ny biby, dia misy afo milatsaka avy any an-danitra, dia dikan'izay namaly vavaka zany Andriamanitra. Fa tsy zany Kristy zany, tsy zany lazainy zany, tsy zany mamaly manao fa manasitrana sy fagany, fa Andriamanitra mivatana avy any ambony. Fa zao ny jentilisa nahitany zany, tonga dia naninona? Tonga dia nino izy? Le Samaritana tao vozy izy hoe tena atao izy Samaritana io, vehivavy io fa izao tokoa amin'ny Kristy fa nilazainy daholo ny momba, voaka daholo ny ray tanàna. Dia nino any Jesosy noho ny filazandra vehivavy jentilisa Samaritana. Fa ny jiosy tsy nino an'izany, tsy nino ny jiosy. Dia ny jentilisa indray nandray zany famarinana zany avy amin'ny finoana. Fa ny Israely zay nitady ny lalàn'ny famarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana? Satria tsy tamin'ny finoana fa toy ny tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato natafitohina izy. Tsy nandray ny Kristy, tsy nino ny Kristy dia tafitohina. Dia lasa Kristy indray le vato lampy natafitohina ny zareo, satria nilaza ny fahamarinana. Zany hoe zay olona milaza fahamarinana zany dia matafitohina ny rehetrarehetra, ary zany matafitohina ny olona amintsika ireo. Satria vao mahita ny fotsomanga izy dia efa fahamarinana no hitany aminao dia tafitohina izy. Ary zay tsy mahazaka amin'ny fahamarinana, tsy mahazaka manao fotsy, tsy manga koa, may izy vao mitafy an'iny. Raha tsy minao an'izany aloha aza mitehaka. Satria ianao ny fahamarinana zaho alazaiko antsika vao mandeha antsika fotsomanga dia nifantatry ny olona Jesosy nireny maty iny, maty alarobia, reny maty alarobia. Tonga dia fatany jentilisa, fatan'ireo milaza kristianina musulman dia fatany Jesosy iny maty alarobia. Fa mivavahanao sabata dia aiza manao fotsomanga. Diso ny olona hoe maty inona mitovy aminay iny, maty zoma mitovy aminay iny, tsy manao fotsomanga iny. Ary marina zany sa tsy marina? Tsy marina zany. Tovy aminazy ny fietreretany ianao. Zay le fahamarinana, ary lasa matafitohina. Dia Kristy vato lampy io matafitohina ny olona rehetrarehetra, lasa vato matafitohina. Dia satria Kristy ny velona ao anatinao koa, dia maninona aminao koa ny olona, dia tafitohina aminao koa ny olona. Ary zay ny misy dia zay ny ara-tsoratra masina. Fa raha tsy tafitohina amintsika zany ny olona, za zao lazaiko aminareo, nisy olona niresaka tamiko, ahoana paster ozy izy ireo olona tena manala, izy tsy mpivavaka ato amintsika ry zareo fa olona makasitraka atsika mihitsy. Fa zareo karazan'le mpanao opération reny, ireo le manenjinenjika sy manaratsitsika ireo nge tena ao amin'ny tanànanay reo, fa azonay amboariny reo paster. Fa ahoana natao famboarinay reo? Toy izay mantsy zareo, tsy mety zany fa raha amboarina reo nge reo dia tsisy mpanenjika intsony zay. Dia raha vao tsisy mpanenjika intsony tsika dia lasa aiza indray zany toerana misy atsika? Anirina. Ka velao reo fa ireo ny marika lalàna fa matoa ianao mbola misy mpanenjika, dika izay ny toerana misy ianao mbola fantatra tsara hoe aiza ny toerana misy ianao aiza? Any aloha. Dia remarqueo nareo fa rehefa kaikikaiky ny fifidianana dia mihetsika foana ry Lucifer sy ry Beelzebub sy ry
satana sy ireo devolo reo maniraka ny maramilany hoe andana aratsio ndray le ivatolampy matafitohina atsika io de zany ao de zany mihitsy nao tonga ndrany mampidra fahatsoka-kevitra am'ireo olona ireo inony lainga rehefa tsy mety mino marina mba ho elona avokoa zay tsy mety minona ino izy ny baiboly minony marina de andriamanitra mihitsy mampiditra fahatsoka-kevitra any inony lainga de ampidirin'andriamanitra any aminao tokoa ny lainga de misy voakan'andriamanitra koa nefa tratran'izany tsy manadikadiny kory ny tonga de lasa de any efa anaty fandrika any voasahirana za aloha de milaza amintsika fiangonana raha misy zavatra maniranao tsy mazava aminao na misy zavatra resahan'ny olona aminao any mitonanao mivoaka alon'ny andianana aloha dana mba makatsodranao any amin'ny isaka asa razonareo ny tiako resaha fa aza tonga de lasa ko misaha fotsiny any tonga de lasa fotsiny any de sasany mandainga zay nge efa tao aminazy fa tsy nieno mihitsy izy tsy nanana zany laingy zany aza mety fanany olona lainga zany fa ireo olona ny ala sy ny karaza tsisisy reo zay nilaza hoe taty amiko sy tsy nisy nandeha tany amiko zany reo hoitenany amiko hoe de ahoana zany fa zao ny famarinana hitako ka tokony atsona amin'ny teny hebreo ny anaran'andriamanitra fa tsy amin'andriamanitra zany fa tsy izy io fa raha ny teny hebreo sy ny jiosy fivavahana jodisma de tia ny marina ka ahoana ny hevitrao fa raha tsy anaiky an'io anao de hialy zay tsy misy mahasary any makany satria nahoana fahatany tsara fa haiko zany zavatra resahany zany de lasa izy mandeha de zay vendrambendrana sy tsy miorona ato amintsika no fitapitahany zareo any de lasany any fa tsy sambanatony reo fa zay le izy hoe tena mazava be le soratra masina ato hoe vatolampy mahatafitohina ny hafa tafitohina mihitsy ny hafa ny jiosy tamin'ny andron'ny kristy fa amintsika zao koa de azagaga am'ireny olona tafitohina sy manopanopa sy mitabataba amintsika reny tsika sa ara-baiboly mihitsy io zany na manoratra izy na mandeha fimail izy na miantso telefôna anao izy na tonga mamangy tokantranonao de tonga ao izy de milaza fa hoe zao de taritiny hoe ohatra hoe tsy mety tsony mandiha zay tsy resy lahatra n'le mandiha de maninona raha manatonao io tsy resy lahatra n'le mandiha de teneniko fotsiny hoe rehefa tonga ao am-piangonana ny olona mandiha ianao mijorova fotsiny de manaova labozio fotsiny ianao fa za mandiha ianao fa ny marina ato miova sa tsy miova fa ngaraha mandiha tsika ato de lasa matytalata indray jesosy zay iny tsy azoko hoe very amin'io mandiha io anareo ka raha very amin'ny mandiha tsika tsy davida nefa very hatramin'izay nisy ny lanitra sy ny tany sy ninona ny ranomasina mpanao salamo de rano jehovah midihy sy ninona ao izy sy ny feondokanga sy ny rehetrarehetra mifaly eo amin'ny jehovah ka nanina anao navita nandihy tany babilôna fa rehefa ao amin'andriamanitra tsy mavita mandihy manina anao mavita mioby any babilôna mitehaka fa rehefa ao amin'andriamanitra tsy mavita de ny zanak'andriamanitra mandeha zay famarina zay lasa vaty fahatafy fahatafitohinana teo amin'iza teo amin'ny jiosy avy eo am'izay tsy mazaka ny famarinana de toizany ary le izy eto sika andiny fahafolo ry ralahy toko fahafolo manko azafady romana toko fahafolo ry ralahy sy ny manaraka ny riny foko sy ny angatako amin'andriamanitra ao amin'ny reny de famonjeny fa vavolombelony zany fa mazoto an'andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana fa satria tsy nalala ny famarinana avy amin'andriamanitra izy ka nitady hamarinana amin'ny tenany dia tsy nanaiky ny famarinana avy amin'andriamanitra fa Kristy ny farany lalàna ho fahana hamarinana ho an'izay rehetra mino